Zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy eto amin'ity fandarana manokana ity. Fa intsika ao anatin'ny fandarana ny filohan'ny fiangonana Loterana Malagasy, pastora dokotera André Modeste. Miarahaba tompoko. Eto amin'ny Toby Porisa Rémy no misy atsika amin'izao ankehitriny amin'izao fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay 2024 izao. Mankalaza ny jobilinao ianao ankehitriny pastora dokotera André Modeste, manahoana ny fahitanao ny fankalazana izany jobily izany eto amin'ny synode Europa FRME. Bien tout de femmes de la pescarie de Rosemien, de Martin Fétal et Namusika. Nous avons foutu au jobily modia, et ici, nous faisons la salle à la démarche. Nous avons été conduits Zedi fakashtaja na puno miasha, zebita, kanyasha zebita, dia, mokiarkar na sabasara, fawi, mishi, fanikira fandre mantana. Dia musaidina mishe fias kumrao, shuru farfar, miasha na debita. Ari ida mazabasara na to mishi no tato, fa miasha na demanda puno na vita, shi shoro nas. Nulla di Fesciana aveva già rimasto che nella tana radeva e di Romato che usava la sua scesa. Ufitaliana, la cuna, la ufitaliana con il fianco molto. Sciolto di Fedele, una notte con una notte. Manaraxani, isatona fafotrony folo ny Toby Porisa Rémy izao. Amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo sy atrehantsika izao. Manahoana ny fijerinao ny fivoaran'izany isa-taona izany raha oharina amin'ireo taona maro efa nifandimby hatreto eo amin'ny ara-panahy fahavitrian'ny kristianina. Hita fa tena mitombo betsaka misy ny olona. Hatramin'ny amboana visivisy teto ary zao efa misy dimanjato angamba ny olona tonga. Ka tena misy fivoarana be. Misy andaniny koa ny fiavian'ny olona dia tena efa mihamaro sy olona avy eto Francialy fa hatrany Suisse, Belgique, Angleterre, Canada, tonga aty daholo Madagasikara, tonga aty ary sy hoe raina roa fa mandiany tonga. Ka dia mampisaotra an'Andriamanitra fa manorina tokoa fahazavana aty amin'ny France izy ho fitahiana ny zanaky ny feleny rehetra. Sotra Jesosy tokoa isika ny amin'izany. Miamitombo tokoa ny FRM tsy amin'ny Madagasikara ihany fa aty ivelany ihany koa. Hatraiza ny zava-kendren'ny fohy be FRM fohy ezaka sy lavitra ezaka kasika an'izay fitombony izay. Ny kendrena voalohany indrindra moa amin'izao dia mba hisy ny famelomelomana ny haim-panahin'ny gasy rehetra izay miala ny Madagasikara. Satria tena misy fahasamahafana ny fiainana zany finoana kristiana zany. Voatey miala ny Madagasikara dia samy manana ny fahasamahafana isam-pirenena. Ka mba ho voatahiry ilay ainana havelona. Ary izay mbola sy nahalala zany ka Malagasy dia mba hahita tokoa ny hasaran'i Jesosy amin'ny fonenana amin'izany famelan-keloka ary ny fijoroana vovolombelona, vovolombelona finoana. Io zany tena kendrena manaraka izay moa dia misokatra malalaka ho an'ny olona rehetra. Ity sy ho an'ny gasy any izay mampisy dikateny rehefa mampivory isika. Isena dikateny satria zay avy eo dia tokony handre-mazava koa ny ten'Andriamanitra. Ny fanazavana ny fijoroana samafa dia masamy handre satria mitoreny filazany tsara ny olombelona rehetra ny teny. Io ny zavatra voalohany izay kendrena. Ny zavatra faharoa moa ankoatry ny fanomezana izany haim-panahavelona izany dia ny hanehoana koa amin'ny tany izay nomena fa isika koa manana an'izany
fampandrosoana zay toerana aleasika mananjara fampandrosoana zany hoe le fizorana vavolombelona finoana zany dia miariary koa amin'ny maha vavolombelona sy ao am-piangonana ihany fa amin'ny asa manandraikitra rehetra dia mba erezina n'ino rehetra mba sy homenatra ny filazantsara izy satria sarotra be zany amin'ilay toe-tsaina samihafa zavatra zay kolosaina samihafa dia mila mba erezina mba ahatanjaka dia manaraka moa raha ny fipetrany atao amin'izao dia hoe mba sy hipetraka amin'ny toerana zay alehan'ny gasy ihany izy resaka vavolombelo fa na amin'ny firenena zay sisy gasy aza dia mba andefa malagasika tena iniana sy diaspora sony amin'izay fa tena iniana alefa amin'ny mamosomelo andeha hanambarany Jesosy arak'izay nisehoan'i Jesosy amin'isika malagasy amelanany aimpinono ny fifoazam-panazy. Eny tompoko resaka an'izay indrindra isika tsy mora tokoa ny zavatra atrehan'ny kristianina ity ivelany indrindra. Fantatsika moa fa ny manodidina tsy mitovy raha oharina any Madagasikara, ny toerana samy manana ny fombany koa ny toerana izay sy ny toeran'reto malagasy voakasika reto misy fandraisana anjara foibe ve amin'ny fanamorana ny fijoroan'ny fiangonana ao anatin'izany tontolo tsy mora izany. Eny tompo ny ho an'ny diaspora moa dia fa mandeha nahy miaraka ny tian'ilay olona sy misy fanirahana ao fa ho le fitomboan'ny fiangonana zay vao miditra ny sehatra zany ny rafi-pitonan'ny fiangonana amahy felena azy ka misy tokoa amelanany misy koa amelanany fampianarana samahafa zay atao idirany famangina atao tahaka zao kanefa sy mamangina ihany fa fiasoanany avy ety koa ho amin'ny Madagasikara reo pastora zany zay aty dia ampandraisana fiofanana amin'ny mahapastora ao amin'ny Efelemo dia misy fahasamihafana ihany le pastora vohofana Efelemo rehefa miasa ramotamy pastora vohofana amin'ny toe-tsaina sy kolosaina hafa dia io anankiray. Ny zavatra manaraka koa moa zany ho an'izay sy mandeha amin'ny diaspora zany hoe diaspora moa dia le mandeha amelanany fitadiavana sy ny tahaka zany dia miara-miasa zany ny Efelemo amin'ny LK ny Amerikana zany sy ny Norvégiana ny MLS zany amin'ny fanirahana missionnaire dia mandray anjara koa ny fandraisana anjara dia arak'olona le olona zany ny Efelemo ny fatona azy sy arabola ny Efelemo mandoa mipahara amin'izao mbola sy be io ampahany io fa na ny LK na ny NMS mandoa ampahany be fa mitombo isataona fandraisana anjara mikasika an'izay indrindra azo fantarina ve aiza eto ambon'ity zao tontolo zao ty manerana efa misy ny FLM ary aiza ny tany anirahany FLM pastora taloha sika tena defa pastora zany hoe ankoatry ny ety amin'ny France zany ny ety amin'ny France defa tena sinoda no iveranazy tena manany mahizy azy manokana amin'ny mahasinoda anankiray amin'ny FLM dia miahy zay ho pastora zany izy ato fa rehefa sy ako pastora izy dia mpianatra pastora zany olona efa pastora alefa ty hianatra dia mandray raha koa aty fa na ho toerana France zany amin'ny firenena hafa fa taloha ity fa taloha elaela sika nandefa pastora misy tany Cameroun fa amin'izao zany sy pastora sony no alefana amin'izao satria efa nitomboisa ny pastoran'zareo ireo pastora nalefa tanyreo na mpianatra amin'ny sekoly biblika sekoly pastoraly tonga fitandremana tonga filovana dia mihena zany isa io fa amin'izao dia dokotera zany ny tena alefasika be amin'izao mpisabo io dokotera misabo sasany mididy dokotera mpandidy zay manana fahaizany amin'izany ary ny fanarahana dia hoe hizoro vavolombelona maha kristiana azy izy miasa fa tsy hanafina izany dia nanaiky zany ny
ny sasany raisina fiangonana, ny sasany raisina hôpitaly. Dia mandefa dokotera sika zao amin'ny Liberia, misy dokotera anankiray agny. Mandefa dokotera sika ao Cameroun, sy tadidiko misy any fa roana telo amin'ny Cameroun. Mandefa dokotera koa sika any Tanzania, dentiste any eo. Dia mandefa dokotera sika any Bangladesh, vavy. Dia mandefa dokotera sika amin'ny Papua Nouvelle Guinée zany. Dia amin'ity taon'ity andefa dokotera any Thaïlande. Any Thaïlande dia misy pastera koa zay nalefa tamin'ny 2 taona pastera io nalefa. Efa agny. Ny agny moa fitena firenena azy sy miteny français fa miteny anglisy kelikely fa tena fiteny miasa. Dia tena mbola mianatra le fiteny pastera sady mitondra fitandremana. Tena pastera manda. Fa volana août septembre io mandefa dokotera ndray. Fa mbola mila mianatra anglisy aloha izy zay mandeha. Na eny zay hoe mipasana za Comore ny fiangonana? Eny tompo. Misy koa Comore dia mandefa pastera fa sy mipetraka any Comore. Le pastera fa mandeha agny pour 45 jours dia miverina ty Madagascar. 45 jours na 60 jours. Miverina ndray koa ny Comore manao tahaka izay zany le ao Comore fa tena misy io. Ankehitriny mety eo amin'ny manodidina firy eo ny pastora anivon'ny FLM? Ny pastora amin'ny FLM? Misahany FLM eo amin'ny 250 ny pasteran'ny FLM zao ny aperinasa. Sy anatin'izay ny retraité. Eny tompoko, mahadiva ifarana ny resantsika, manahoana ty fandalanty moa dia mita ny zanaky ny fiangonana eo amin'ny tranokalany. Ka misy afatra ve tianao ampitaika na vaovao ho an'ny mpino loterana indrindra ho an'ny aty ivelan'i Madagasikara? Eny tompo, ny tena mampiavaka asika loterana malagasy dia ny fifohazam-panahy. Ka aoka sy ariana io zavatra mampiavaka io. Mampiavaka asika io satria tobo lehibe telo ao Madagasikara loterana daholo. Sotanana zany, Karamalazy zany, Farimena zany. No fohazan'Andriamanitra araiky ny fiangonana fa tena asan'Andriamanitra velona. Na ny fampianarana zay araka ny soratra masina, na ny fitoran-tenan'ireo olona ireo, na ny zavatra rehetra ataony dia hita fa asan'Andriamanitra tokoa. Ka no vangin'Andriamanitra mialalan'ireo tobo lehibe ireo sika dia aoka izoro eo olombelona zany. Sy vitan'izay fa io ny tena aina mampitombo be ny fiangonana loterana malagasy. Farafahakely ny fiangonana loterana malagasy ao Madagasikara resako zao dia mitombo fiangonana iray isan-kerinandro. Isan-kerinandro zany fiangonana iray mijoro. Ity sy kontina sy anatin'io voaisa amin'izay ireo fiangonana an-trano zay mbola tezaina hialehibe. Sy anatin'izay ireo fiangonana quartier. Zany hoe fa manana fiangonana reny izy fa manompo mamora dia misy quartier ao, misy quartier. Misy amin'ireny quartier reny ny mpiambo fa misy 500, misy 1000 ny sasany. Fa sy anatin'izay io fa le tena fiangonana mijoro maleo tegna. Ka isaky ny fiangonana mijoro maleo tegna zany eo amin'ny 500 ny membre ao ary 500 ny mpanday. Zay zany farafahakely. Hita ho mahazaka sara katekista izy zany fa sy pastera dia mangataka fiangonana dia ampanaoviny mpamonenana fepetra ilana zany. Dia tena mandroso amin'ny lalany ary izy io dia tena ny laika ny tena mitondra azy. Ny mpiandro moa dia isan'ny laika. Ny fifoazana dia laika daholo tsy pastera zany. Tena io no hita ho fiasana lehibe nomeny Jesosy ny fiangonana loterana malagasy. Ka azoto sika ho vaovolombelona zany haim-panahy zany. Any amin'ny lesika rehetra agny. Eny tompoko. Renay tamin'ny maraina tamintsika niresaka ny taon'ny fankalazana ny Jobilitao hoe tany amboloany tany ianao mpampianatra sekolela tokoa. Misy afatra ve ho an'ny mpianatra sekolela, ho an'ny mpampianatra sekolela, ho an'ny tanora, ho an'ny skoto? Io tena fototra misy ny fianarana any amin'ny sekoly-lahady. Ary amin'isika ato fiangonana loterana malagasy isan'ny manana boky sara indrindra ny sekoly-lahady. Na ho an'ny mpianatra zay, na ho an'ny mpampianatra zay. Ka sara ampiasasika io, fa ao tena fototra. Ao zany fa tena soratra masina
milaza fitopinoana ao koa ifantenana ireo fanekipinoasika ireo salami fitopinoana kely soratiny motera zay avahana manokana satria fototra ho hay sy hiainana hatrany fahazazana ka dia sahivo ireo fa tena ireo no mahaina mahaverina lehibe koa mety manomboka ireo zany mianarana hatramy fonikely dia hitomboany amin'ny mahatanora dia sy hialanina dia efa lehibe aza izy ka dia ao ka azoto ampianasiko lahady zay rehetra afaka manao zany afatra ho an'ny tanora misy tanora ny tanora dia manana ny sokotsika ary manana ny efakatelemy koa kanefa sy ireo ihany fa na ofaka manam-behivavy dia misy tanora na ofaka manam-dehilahy dia misy tanora na ovokovomanga dia misy tanora ao fifoazana misy tanora ka aoka ny tanora zany hasiaro tegna hoe aiza no misy ahy ny aiza no mba nitiavan'Andriamanitra ahy iasoany ahy idirako dia sy hoe tanora enoneny ihany fa mba hisy sampana amin'ny fiangonana idirana sy entanina fa amin'ny fanentananao iny no hitaizan'Andriamanitra anao koa amin'ny finoana sy ampaharetany ianao amin'ny finoana fa vo tsy misy raha atao amin'ny fiangonana dia miamaty tokoa fa antanina sika tanora zany hamantatra zay mba niasoan'Andriamanitra sika sirairay koa fa nomezam-pahasoavany nomen'Andriamanitra sika koa dia ampiasao ny talentanao aza alevina fa ampiasao ho fitahiana ny olon'Andriamanitra rehetra fa tena manjary ho fitahiananao tokoa izy dia mampisikany zany asika tanora rehetra zavatra ka tianao anampiana dia ny fahasoavan'Andriamanitra ka hanavao mierisika isan'andro Jesosy ao fanoloran-tena lehibe misaotra tompoko zay indray no fandarana ny rahantsika tamin'ny filohan'ny FRM pastora dokotera Andoro Modeste teto amin'ity Toby Porisa Remedy dia misaotra azy tsika misaotra an' Jesosy ny amin'ny fanomezana azy misaotra tompoko pastora Ho an'Andriamanitra irery ny mifoninahitra. Amen.